Raha tsika mahafantatra fa ny fampandrosoana ny firenena anankiray dia tsy vita na mandat anankiray, tsy vita ny 10 taona, tsy vita ny fotoana fohy zany ao anatin'izay. Ka raha ohatra ka malagasy mijery marina mahitsy zany na hoe objectif kokoa amin'ny eritreriny ny analiziny dia mazava be mihitsiny. Raha ohatra ka malagasy tia tanindrazana ary malagasy tia fandrosoana ary manantena fandrosoana ho an'ny firenena zany dia tokony ho mora, tokony azo eritreretina tsara ny fahalaniny Flo Andry Rajoelina premier tour amin'ny 2023 vu ny asa nataony tao anatin'ny ity mandany ity izay tena niazakazaka malgré ny Covid teo fa tena niazakazaka amin'ny fampandrosoana any Madagasikara na resaka infrastructure zany na ny social-mbahoaka ary eo ihany koa ny ezaka lehibe izay ho atao ho amin'ny mpandraharaha malagasy zany izay anisany mitaraina ihany koa amin'izao mino fa tokony ho voavaha amin'ity mandat voalohany ity daholo. Ka ny mandat ny faharoa dia tena fanohizana an'izay asa efa natomboka izay zany.